dia ny fisaoratsy an'Andriamanitra manokana no ty androandroany ity zay raisitsika amin'ny finoana ho andro voata ka zay rehetra tonga eto manompo an'Andriamanitra zay rehetra manaraka n'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube dia ho voata ihany koa izy satria mihintsika fa zany teny ataonay mpanompon'Andriamanitra zany ho amarin'Andriamanitra sy ataony tanteraka dia andao hiteka farazay mafe isika atao viany le tehaka e Jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve alleluia atao hivavaka avy-etrantsika Tompandriamanitra rainay malala rainay tsy to la izy atrizay atrizayko mandrakizay anao misaotra anao zahay amin'ity fotoam-pivavahana androany zay fatahinao ity ka ny olona tonga eto sy ny olona manaraka zao fotoam-pivavahana izao dia ho tahinao tahaka izany ihany koa misaotra tompo anako ako eto ny famponanao androany amin'ny alalan'ny hira na hira fiderana io na hira fiankofana io amin'ny alalan'ny toroteny amin'ny alalan'ny vavaka misaotra Andriamanitra omena voninahitra anio ampitso ary mandrakizay anao halleluia amen epitsakana antsika no hiaraka anao hira anankitelo mifanesy na hira fiankofana io na hira fiderana io arak'izay hitondrany-reto ekipa mpitarika antsika ireto tsy zareo ihany tokony hira androany fa tsika rehetra mihitsy andao hira amin'ny fo ho famizam-boninahitra an'Andriamanitra alefa azy tompoko hira telo mifanesy ampifaliana feno no hiderantsika an'Andriamanitra androany no amesantsika voninahitra azy na tonga eto ianao androany ame voninahitra an'Andriamanitra na any amin'ny toerana izay misy anao dia deranao amin'ny fonao rehetra Andriamanitra satria amin'ny fotoana ianao midera dia mametraka an'Andriamanitra amin'ny toeram-boninahiny mametraka an'Andriamanitra amin'ny fahatsarany ka androany raha tena hidera araka ny tena mpanompon'Andriamanitra teo ianao andray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao andray ny fitahiana avy amin'Andriamanitra ianao amen na andaontsika ite-tanana ho voninahitra ho an'Andriamanitra ite-tanana am-pifaliana ho fanandratantsika an'Andriamanitra halleluia lahy Jesosy zay tompontsika eto androany dia tiako foana ny mampatsiahy antsika ary tokony ho tsarovatsika foana hoe ilay nanolotra ny ainy teo ambony azy fijaliana izany hoe efa ela be mihitsy Jesosy nanolotra fitiavana ho azy ho anao dia androany koa tsika androany inona ny fitiavana mety atolotra ho an'Andriamanitra androany satria mendrika ilay fitiavana lehibe avy aminao Andriamanitra sa tsy izany ve raha mihinanao dia mbola sita tehaka tanana mafy ny fametratsika voninahitra ho an'Andriamanitra androany dia poriforitsika tena ho poriforitsika ataontsika iraisaintsika fa tena tiatsika mamitsika ny manompo an'Andriamanitra ho poriforitsika amin'ny alalan'ny fiderana izany dia ataovy amin'ny fonao rehetra ho voninahitra Andriamanitra andao ary tompo Di que, so manana nawe.
nanao Vala patantana nao Tuta msoretsa Era pura manyawe Yewale Vala batata nanao Tuta msoretsa Era pura manyawe Vala pamana nanao Vala patua nanao Tuta msoretsa Era pura manyawe Patarano tesoso Dumpo Tesoso Fanu faswava no tizama Gula mituru tsara Tuta msoretsa Era pura manyawe Vala pamana nanawe Tena tuana nawe Tesoso Era pura manyawe Vala mana nanawe Vala tanta nanawe Tuta msoretsa Era pura manyawe Sona naya nari tumpwe Era burabo nyawe Era pura manyawe Burabo nyakwe Era burabo nyawe Halleluja! Ataoko mafy miteka anao voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amaina ozy ny ten'Andriamanitra hoe raha izany raketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Androany dia hamonjy anao Andriamanitra. Fa mila tena tsapanao tsara hoe hatraizany fetra ny fitiavanao an'Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy mba nametra ny fitiavany anao fa ny ainy dia natolony anao. Momba azy rehetra dia natolony anao. Ny teniny dia natolony anao mba ho fanasitranana androany zasy anao andao any olatra fitiavana andao mbola iteran'Andriamanitsika ame voninahitra anazy tompo.
Mafisy ny fanoratenanao fa tena tiany Jesosy anao. Turi-teny sua mi direu avaku Anaratiana Sarfaniriaku Hanunia sanawamu Seso Ikumyara kaminau Seso Naza naza itunja Nini natone ente mancho te yara kam no foni sa dopo la mafisica ti kum yara kamina uzeso ama fisso te la tia ti non yara kam Jesus te ilaza aminao androany tsy misy tovany io Jesosy eto potsika io androany de tena tenenao vavanao hoe hiaraka aminao foana Jesosy eo hanompanao foana Jesosy eo na iza leako te tsy saraka aminao satria lehibe loatra ny fitiavana izay natolotra ao le rahanao sarobidy izay nekenao alatsaka ho anay Jesosy eo tianay ianao amen iza ny toanao Jesosy eo tsy misy takanao hanompanao hatrany farany izahay amen Tumpo Noarinao izahay mitovy aminao Indreto izay mba nandrasanao Andriamanitra Jetu izay anandrasa asandrasay ny tananay mba hoan'ilay hoavisa tena tsy misy toanao halleluja dô mbola lazatsika hoe iza ny toanao Jesosy tsy misy toanao iza ny Tompo noarinao izay mitovy aminao iza ny toanao Ustra wanao zay efa voa usutra
atsika hoe vatomby anao manjakana Sika ni fitiavana ianao mandrakizay ni fitiavana ianao mandrakizay Halleluja mandrakizay Jesosy mandrakizay ny fitiavana ianao tsy ala aminao zay Andriamanitra Halleluja dia irainay mena voninahitra amafisy ihany amafisy ihany fitiavanao an Jesosy satria Jesosy etokontsika io le efa tianao taloha mandrakizay Halleluja ny fitiavana ianao Jesosy ho mandrakizay Halleluja amen amafisy ny fahaloran-tenanao amafisy ny fahaloran-tenanao fa tena tian Jesosy ianao tena rompo azy ianao tena tsy ala aminy ianao ma aminao loatra miaraka amin'ny Jesosy amen Halleluja misaotra tompo samy manambara ny fitiavany an Jesosy lazao fa tianao no manompo an'Andriamanitra tianao miaraka amin'ny Jesosy sandrato ny feontsika rehetra tompoko samy tsika tena mivavaka Jesosy maminay tokoa ny miaraka aminao tianay manompo anao ary miaraka aminao hatrany amin'ny fiainana mandrakizay dia tianay izany Halleluja 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 ndreto izay amin'ity androany ity manamafy ny fiarahanay aminao ndray fa tsy misy tahaka anao tomby anao ianao mpanjaka anay fagagana nataonao Halleluja 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 ndreto izahay tompo amafisina eto anatrehanao ny fiarahanay aminao amen amen tsika rehetra samy mivavaka manamafy ny fanoloran-tenany ho an Jesosy lazao fa tsy ala amin'Andriamanitra ianao lazao zany amin'ity androany ity amen amen satrato foana ny feontsika samy mivavaka amen Jesosy ho anao ny fiainanay ho anao ny fiainanay ho anao ny mombanay rehetra ho anao ny mombanay rehetra Halleluja Halleluja tsisy mahasaraka anay amin'izao fitiavana anao zao Jesosy mandrakizay amen 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 toy izany mivavaka tsika rehetra ny fanamafisanao an'izany fiarahanao amin'ny Jesosy izany dia tondranao amin'ny fandresena izany mafisy ny fanoloran-tenanao lazao fa anao dia tsy ala amin'ny tompo amen 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 Halleluja 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 Jesosy ity izay mpanomponao mandrakizay hiara-monina aminao hiara-mandeha aminao Halleluja 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 araroty ny fotoana fahatsika mivavaka samy mivavaka ihany ho any an-danitra isika tompoko ho any amin'ny fiainana mandrakizay isika amafisy ny fiarahanao amin'ny Jesosy Halleluja 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 tsy neto tany ny fiarahanay aminao fa ny mandrakizay santatry ny fiainana ho avy ny aty ambony tany ho an Jesosy izay Halleluja tsisy mahasaraka anay amin'izao fanomponanao zao tsisy mahasaraka anay amin'izao fanomponanao zao tompo amen 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 toy izany vavaka azaka mihitsy ianao vavaka amafisy ohatrany fa ny Jesosy ianao
tsisy mahasaraka anao amin'ny fiarahana amin'ny tompo izao. Lazao amin'ny alalan'ny vavaka izany. Lazao fa tena tianao Jesosy. Amen. Jesosy io tianay miaraka aminao, tianay miaraka aminao. Amen, amen, amen. Samy vavaka ihany re tompoko. Santrato ihany ny feonao. Aza kamo mihitsy ianao vavaka, aza reraka mihitsy ianao vavaka. Amafisy fa ianao dia an Jesosy. Zanak'Andriamanitra ianao. Amafisy fa ianao dia miaraka amin'ny Jesosy. Mpandova ny teny fikasana, prailova ao amin'ny Jesosy ianao. Halleluja, 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 halleluja. Tsy miala aminao izay tompo. Mandrakizay izao fanoloran-tenanay izao. Mandrakizay izao fanoloran-tenanay izao. Ho an'i Jesosy, ho an'i Jesosy. Na inona zavatra mitranga eto ambony tany ity. Tsy hiala amin'ny Jesosy izahay. Ary matotra ny fiarahanay amin'ny Jesosy. Izao fiangonana rehefa izao dia ho an'i Jesosy mandrakizay. Amen, amen. Halleluja, 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 halleluja. Vonina ho an'ny tompo, vonina ho an'ny tompo izahay. Vonina ho an'i Jesosy izahay. Ary ny fiarahanay amin'ny tompo dia hatramin'ny farany. Tsy miala amin'ny tompo izay hatramin'ny farany. Tsy miala amin'ny tompo izay hatramin'ny farany. Tsy miala amin'ny Jesosy izay hatramin'ny farany. Izao vavaka ataonay izao dia fanamafisanay. Fa izay dia an'i Jesosy. Tsisy mampihemotra anay, tsisy mampiherikerika anay. Zavatra mandalo rehetra ho an'ny tompo izahay. Ambaranay fa tianay ny miaraka amin'ny Jesosy. Ambaranay fa tianay ny miaraka amin'ny Jesosy. Misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo. Mankasitraka tompo. Voatahiry izahay. Izao fiangonana izao dia mijoro amin'ny fanomponanao. Ahery aminay ny tananao. Ombanay mandrakariva ianao. Halleluja, halleluja, halleluja. Saotra tompo, saotra tompo fa tena tianay ianao. Halleluja, 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 halleluja. Saotra tompo fa ianao miaraka aminay. Saotra tompo fa ianao miaraka aminay. Tanoma tompo, tehirizwa anao. Mantrakiza azuni tanaku, jaisuni fiainaku. Wanau, wanau irenya tupo, tanuma fiau tupo, tehirizwa wanau. Mantrakiza azumini tanaku, jaisuni fiainaku. Wanau, wanau irenya tupo, wanau irenya tupo, wanau irenya tupo. Halleluja. Mankatoerana ary sika rehetra tompoko. Dia isaorantsika ny tompo izahay androso amin'ny fitondrana ny fanatitra isika amin'izao fotoana izao hoentsika ny fahafolo-karena araky ny izay nitahin'Andriamanitra antsika hoentsika ety anoloana. Eto amin'ity boatelo ity koa ny fanohanantsika ny fandarantsika amin'ny télé sy radio ataontsika izany rehetra izany satria hitahin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Amen. Hotatazana eny toerana kosa ny fanatitra ny sitrapo izay fataontsika isaky ny manatrika fotoam-bavaka tahaka izao. Itoy dia raha ny tompo ihany isika rehetra ao anatin'izay mandrositsika mitondra fahafolo-karena. Tsofina rano hotahin'Andriamanitra ianao izay mitondra fahafolo-karena amin'ity androany ity. Amen. Tsofina rano hotahina ihany koa isika manome rehetra amin'ity androany atoandro ity. Amen. Mandroso ary isika tompoka itoy dia rahan'i Jesosy itsika ao anatin'izay rehetra izay.
Anjia maniso Tikulociana Anjia maniso Tena tikutukua Imiara kamina Tena tikutukua Tikulociana Andriamanitra Tikulociana Anjia maniso Tikulociana Anjia maniso Tikulociana Anjia maniso Tena tikutukua Nimiara kamina Tena tikutukua Nimiara kamina Federana fitiavanao an Jesosy tiako loatra ianao Jesosy Tikulociana Jesosy tompo Tikulociana Jesosy tompo Tikulociana Jesosy tompo Tikulociana Jesosy Tikulociana Jesosy tompo Tikulociana Jesosy tompo Tikulociana Jesosy tompo Tena tikutukua Nimiara kamina Tena tikutukua Nimiara kamina Tena tianay ianao Jesosy Tianay ianao Amen Nazao fa tena tianao miaradia amin'ny fanay masina le pampafantatry paluranao amin'ny lalana tokony izoranao ambafisy fa tena tianao miaraka amin'ny fanay masina Tikulociana Fanay masino Tikulociana Fanay masino Tikulociana Fanay masino Tena tikutukua Nimiara kamina Tena tikutukua Nimiara kamina Tinayanao fanayo Tikulociana Fanay masino Tikulociana Fanay masino Tikulociana Fanay masino Tena tikutukua Nimiara kamina Tena tikutukua Nimiara kamina
antsika an jesosy a raha izanaka fany masina andao tsika ity tanàna mafy a ho fideratsika mariky fitiavantsika azy. Alleluia. Dia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Tonga soa matsara eto indray ianao amin'ity androany ity a. Inoko fahitanao manokana Andriamanitra androany. Ary za koa matoky fanafaka anao Jesosy amin'ity anio ity zany. Isy fanafahana ho ataon'Andriamanitra aminao. Ary raha ny ten'Andriamanitra izay napetrako ny Tompo hoetiko eto androany dia hoe aza manahy ianao. Ninninona zavatra mitranga tsarova resinao zany. Ampandresy anao Andriamanitra. Isy fahasoavana manampy fahasoavana, isy fahagagana manampy fahagagana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao indray izany. Amen. Satria andre ny afatry ny Tompo isika amin'izao fotoana izao dia andao hivavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra izany. Tiako ianao tena hifantoka eto amin'ity toerana ity. Ajanony any ambadika rehetrarehetra any. Aoka teny hifantoka eto ianao androany. Tsarovy tsara fa raha ao anatin'ny fifatohana ianao dia isy zavatra ho raisinao. Ary aza tao manelingelinanao ny manodidina anao izany na ny zaza izany. Raha mety dia mba tazomintsika ny zanakitsika mba tsy handehandeha hivezivezy anelingelina ny hafa izany. Andao hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao zay. Mankasitraka anao zay Jesosy. Fa tena tianay loatra ianao. Lehibe ny fitiavanao anay Inoko androany fa raha tonga eto amin'ity toerana ity hitondra sy hanambara ny teninao dia zany teninao zany inoko. Fa ianao nefa nametraka izany tato am-poko. Afaka manambara mitory ny teninao indray amin'ity androany ity. Ho tahina ny mpandre, ho tahina ny mpanomponao zay hitondra ny hafatra. Dia inoko androany fa ianao ny ametraka ny teny rehetra ao am-bavako. Ary inoko androany fa izaho hoe andray fanafahana ny olona, ahita fahagagana, atsampanerinao miasa izy. Velona sy mahery ianao Tompo. Tsy misy ny toanao magaga ny herinao. Ary tsy ny olona zay tonga eto ihany fa zay rehetra manaraka izao fandarana izao dia fantako fa andray fanafahana izy, fantako fa hita fahagagana izy, fantako fa atsampafiadanana indray izy. Ianao nombanay amin'ny anaranao Jesosy novana ny vavaka rehetra. Alleluia. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany isika ao bokin'ny Filipianina. Filipianina. Toko faefatra. Andininy fahenina. Amboatsika azy. Filipianina toko faefatra. Andininy fahenina. Amboatsika azy. Aza manahy na inona na inona. Fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Andiny fafito. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Halleluja. Androany dia ataovy mitoetra ao am-ponao fa ianao dia lehilahy, vehivavy feno fiadanana. Feno fiadanana. Halleluja. Raha misy olona miadana indrindra zany dia ianao. Ny olona miadana tsy mba manana amin'inona na amin'inona. Alleluia. Alleluia. Aza manatsony zany na amin'inona na amin'inona. Inona ny olana zao? Aza manahy. Zao indraindray tsika rehefa ohatra zao vanim-potoana fidiram-pianatra dia misy manahy ao anatin'izany fa iriko ianao tsy anahy. Indraindray tsika raha misy fiantsoana tonga ao amintsika tsy haiko any amin'ny fokotany angambany, tsy haiko any amin'ny toerana hafa,
asa manahy fa ampandresy anao Andriamanitra. Ampandresy anao Andriamanitra. Amen. Sao ny fanahiana dia hoy aho hoe raha vavikambana amin'ny tahotra. Ny fanahiana zany dia raha vavikambana amin'ny tahotra. Ka rehefa tsy manahy dia tsy matahotra. Fa rehefa manahy dia matahotra. Ilazana akaikinao tsy vanim-potoana ny fatahorana zao. Ary tsy vanim-potoana ny orooro ihany koa. Mandefa fampirona zao tontolo zao. Mandefa fampirona manodidina anao. Aza manahy. Aza matahotra. Ombantsika Andriamanitra. Le vehivavy feno fiadanana indrindra. Le lehilahy feno fiadanana indrindra. Dia enao zany. Hainao ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ozy izy. Noho ny fahalalana rehetra. Zao rehefa avy any amin'ny dokotera ny olona. Vita ny analizy, tsy haiko, vita ny radio, vita ihany koa izay nampanaoviny dokotera rehetra mba ahafahana mamaritra na mahita ny tena aretin'ilay olona. Dia milaza loza ny dokotera. Milaza ina? Filazana loza. Ary le izy tsy loza fanairana intsony. Na loza manambana fa hoe loza miantra hony. Ilazana akaikinao hoe na loza fanairana io, na loza manambana io, na efa loza efa miantra io. Aza manahy. Aza matahotra. Halleluja. Raha araky ny bilan, raha araky ny analizy, raha araky ny ina kosa izy. Raha jerena ny ekoanao avy loha ilaza zay lazainy eo izy. Fa zay ny fahalalana fantany. Fa zay ny zava-misy. Fa mbola misy ambony noho izay fahalalana izay. Dia le fiadanana avy amin'Andriamanitra. Ho ampitoerin'Andriamanitra ao aminao zany. Halleluja. Tsy atao fotsiny le hira hoe ino mataitaitra anao, ino mampanjomotra anao. Efa nomen'Andriamanitra anao ny fandreseny, ny fiadanana. Raha misy olona miadana indrindra dia zasy ianao zany. Raha misy olona tahian'Andriamanitra indrindra dia zasy ianao zany. Azadino fa fitahiana io fahasalamanao io. Tsy azon'izan'izy indramo io. Amen. Amen. Olona miavaka ianao. Ninona vokany resultany. Aza manahy. Aza matahotra. Aoka tsy sifadiam-po akory ao aminao. Loza. Tianeo vonany Andriamanitra. Teneno akaikinao tianeo vonany Andriamanitra hoe. Zay zavatra tsy hain'olona atao. Zay zavatra tsy hain'olona atao. Zay zavatra tsy vitan'ny olona. Iza mamita azy. Halleluja. Halleluja. Androany anao fagagana aminao Andriamanitra. Ambadika ty tenin'Andriamanitra ty izy fagagana ao ataon'Andriamanitra. Ambadika ty tenin'Andriamanitra ty izy fagagana ao ataon'Andriamanitra. Halleluja. Amen. Tadio tsara fa hafa mihitsy ianao. Fa tsy atao fotsiny olona miavaka ianao nefa tsy hita izay mampiavaka anao. Fa seho fa olona tena miavaka ianao. Tsy mitovy amin'ny zareo atsimo ianao na amin'ny zareo avaratra. Tsy nanana sy andrefana fa ao aminao misy fiadanana. Aminao misy fahombiazana. Aminao misy fandresena. Halleluja. Da sao kely no kaikinao aza manara vavy. Sady zany fe. Mateo toko fahenina. Dia fa 520. Mateo toko fahenina dia fa 520. Ao nozy. Ano izany. Dia lazaiko aminareo hoe aza manina koa. Ny amin'ina azafady. Dia izay ho inona hono. Na izay na ny amin'ny tenanareo. Dia izay ho tafianareo.
moa ny aina tsy mihoatra noho ny ary ny tena noho ny androany tiako milaza aminao tsy le fitafianao aloha zava-dehibe amin'Andriamanitra fa io tenanao io mihitsy. Halleloja. Tsy le fiainanao koa zava-dehibe amin'Andriamanitra fa le fanahinao mihitsy zay ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Le maizy anao. Iza moa le maizy anao? Ny fanahy no le maizy anao mihitsy. Le maizy anao zany tena zava-dehibe amin'Andriamanitra zany, ary zany tian'Andriamanitra hitondrana anao ho isan'ny olona hafa mihitsy ianao. Halleloja. Samy mihinam-bary, samy misotro rano, fa zao teneniko anao, ianao olona hafa mihitsy ianao. Halleloja. Ozy izy ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo. Halleloja. Izy mianao. Halleloja. Iza mianao zafady? Enganeka tsy anana olona hafa ianterana ianao afa-tsy ny tompo rery ihany. Iza ny enteranao amin'izao fotoana izao? Iza ny enteranao amin'izao fotoana izao? Aza manahy ny amin'ny ainao zany. Dia izay hoaninareo. Raha tsisy ianao androany, misy ora rivo. Misy ora rivo. Izy fagagana ho ataon'Andriamanitra. Tsarofa ny Andriamanitsika, Andriamanitra mifagagana izy. Halleloja. Zao teneniko anao. Fa goika manahoana loatra ny namelona ny Elia? Fa vitan'Andriamanitra zany. Ny lehilahy tsy omby 5,000. Ny vehivavy mango fotsiny. Ao amin'ny sehatry ny fampona an'Andriamanitra, lehilahy vitsy anisan-drindrany. Na ho aiza ianao, na ho aiza ny fiangonanaiza, na fiangonanaiza. Rehefa tonga ny vanim-potoana fivoriana, fampona an'Andriamanitra. Tsangana daholo ny lehilahy eto azafady. Nga misy sarim-bavy eo azafady. Reo ny lehilahy zany, miampy an-tenako. Iza mibetsaka tsika zao? Iza? Petrara lahy misaotra betsaka tompoko. Dia sao zavatra ambarako aminao. Raha reo zany tsy ampy ampahatelonareo kory izahay. Sa tsy marina zany ve? Dikany zany, ampitombo telondray aloha le 5,000. Aza manao a. Teneniko aikinao aza manao e. Tsy mbola nisy nanao fanasana. Ka dia hoe olona ray alina onona saina. Raha toa hoe tondra vady fotsiny daholo zany reo lehilahy reo dia ray alina zany. Taiza nisy an'izany? Tsisy. Tsy misy. Aiza koa ny espasy omby zany? Tsy misy. Any amin'ny espasy any amin'ny Jesosy nisy. Mbola nisy ambiny aza nangonina. Ry be fanahina. Dia ny mena 12 sobika. Mena ray avy ny be fanahina. Aiza nisy any. Raha vao mpianatra Jesosy. Raha vao ny olona. Raha vao ny olona. Raha vao ny olona Jesosy tsy ravany reo. Ianao koa tsy ho rava mandrakizay izany ianao. Ninona tao ny devoly tsy rava atsony ianao. Mihoatra lavitra noho ny hanina ny ainao. Vonjen'Andriamanitra ianao eo. Sa manano izay ho tafianao zany. Halleloja. Za zao ngeka tena akanjo tokatsosina ny nananana taloha e. Halleloja. Fa isaoran'Andriamanitra. Mba mety mba manana. Tsy io. Halleloja. Tokatsosina mba nananana. Rehefa mba handeha andro dia tsy mivoaka ny tanàna aloha. Androany iny, rapitsy iny, ravakapitsy iny, efa tonga dia fantatry olona vao mandeha ihanina iny. Fa dia raina ny tompo. Halleloja. Tovitovy ihany tsika e. Fa zao ianao efa. Tena kaikinao zao ianao fa iny mihitsy. Halleloja. Amen. Sa tsy zany ve? Taloha ianao mandeha amin'ny zanty.
misy an'le enveloppe iny aloha mantsy dia anatin'iny misy chambreur fa be dia be ny hitako olona mbola mandeha amin'ny chambreur izy bakiraro fotsiny fa nitantaraiko taminao teto le mpivarotra saribao tonga aminao saribao nilany ndray vaky ndray zany chambreur dia ndray zany mbola mba misy enveloppe scobito anankiray efa nitaritaritany ny le anankiray dia nilany bakiraro fotsifotsiny na tsy te hividy ary tsy maintsy voatery mividy an'le izy noho ny zava-misy aza manahy ianao halleloja fony ianao mbola nandeha tamin'ny zanty ary zany hoe tongotra tsisy ninina nitahin'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany amin'izao vanim-potoana izao ny famonjenantsika dia efa akaiky noho ny tamin'ny fotoana zenanomboka ninotsika halleloja hitanao Andriamanitra hanovany tantaram-piainanao Andriamanitra aza manahy indraindray ny devolo tena manirakolona mihitsy manirakolona tena olona ampiasainy ny devolo mihitsy hitadiavana amin'ny tehana sy andravananao aza manahy aza matahotra halleloja amen sa tsy zany ve so fiainana zao ndraindray ohatrany hoe te hampanahintsika zany fa za mitaonanao androany za manahy fotsiny ianao halleloja Matthieu azafady John toko 10 Janao toko 9 azafady andihy 7:7 tena nampiasainy devolo mihitsy ny olona eto ianareo Jesosy avy amin'ny zao izy ianareo avy amin'ny devolo rainareo ka zay sitraky ny rainareo tianareo atao izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy raha mandainga izy dia ny azo no lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga reo le olona te hamono an Jesosy dia tahaka izany koa maro ny olona ampiasainy devolo amin'izao fotoana izao hamprisika anao hampiditra anao any amin'ny kizo any amin'ny fahafatesany aza manahy hainao tantarany Daniela toko 9:15 nisy olo-mpanjaka rehetrarehetra reo olona ambombony rehetra le amin'ny Daniela toko 9:15 dia tamin'izany fotoana izany izy hoe kokomandy lehibe sy ny solom-panjaka dia nitady zay ampanganany Daniela zay amonoana azy zay andrafana azy tiako milaza aminao androany tsy ho ravany tsony mandrakizay ianao halleloja tena misy olona mihitsy ampiasainy devolo io Daniela tratra vo izy sa tsy vo teo fa tsy nanana fanahiny izy fantatry Daniela fa vo izy soniny tidy entina hampangana azy entina hanenjehana azy eo ny 14 manko dia lehilahy marina zany lehilahy zany tena tsy misy to azy halleloja ohatranao rahalahy ohatranao ranabavy raha misy olona tokony hafinaritra indrindra dia zasy ianao zany amen tazomy famarinanao halleloja tsisy ohatranazy be dia be nge mialina anao zao fa zao mivavaha ho an'izay manino manenjika anareo misaora ho an'izay manozona anareo zao aza miady aminy tsy vanim-potoana nga Daniela nandeha niady taminy nandeha mivavaka ho azy fantatry Daniela vao izy soniny ty dia nakao amin'ny efitranony ambony izy dia mbola mivavaka indray izy mivavaka tahaka ny fanao ny intelo isan'andro halleloja reto tena nampiasainy ny devolo mihitsy sa mampahery anao androany amin'ny anaran'i Jesosy na iza tia hanenjika anao aza manahy voafetra ihany zany natahotra ve Daniela nisy tahotra ve tao aminy nisy fanahina ve tao aminy ny amin'ny tena tsy natahotra izy tsy nanahy izy androany tiako ianao sady tsy atahotra ny tsy hanahy ianao androany halleloja na miakatra aza ny vidim-piainana
aza mana, aza matahotra. Ny ainareo izy ambony ozy ny tenin'Andriamanitra, ambony amin'Andriamanitra dia ny ainao. Aleloia. Izany lehibe ozy izy, izany ambony, ny aina sany hanina dia ny aina ny ambony amin'Andriamanitra, fa tsy ny hanina. Ain'Andriamanitra ny namelona ny olona maro, ainy koa ny mamelona anareo menan-kavy, ainy mitanao. Aleloia. Raha retina ninina ho lazainy dokotera eo, efa zay aloha ny anarany, tsy menatsiny izy, fa zay mifantany raha hiariko zao zavatra mitrango zao dia zao mahazo anao, dia zao koa zao ny zavatra tsy maintsy ataonao zany. Fa misaoran'Andriamanitra. Aleloia. Voafetra ihany izy, fa Andriamanitra tsy azontsika ferany, ary zany ny tokony tsy hampanahintsika, tsy hampatahotra antsika. Manoloana ny fiseho-javatra maro isan-karazany, manoloana n'izao zava-misy eto amin'izao tontolo izao. Ampaherenao amin'ny anaran'i Jesosy, aza manahy ianao, aza matahotra ianao. Na dia misamboara varatoa ninona ary ny zava-mitranga, esoreo anatinao ny tahotra androany. Amen. Petraka tsika amin'i Jesosy io fanahiana io. Iza zao manana fidiram-pianatra, tsy angano ny tanany, aza menatra. Ianao natahotra hoe tena ahoana ny fizanako, ianao mpianatra manahy matahotra, androany za hivavaka anao androany. Zao ny tenin'i Jesosy any amin'ny Petera 1:5. Petera 1:5. 7. Petera 1:5, 7 teo sesa. Ara-piatrao aminy ny vitsivitsy, sasatsasany, fa izy no atao inona hono? Atao inona hono fanahitsika? Apetraka any amin'izy? Any apetraka, any amin'ny Jesosy apetraka. Aleloia. Fanahinany amin'ny aretina, apetrao any aminy. Ty zanako ty mihitsy ngamba ny anapakalalan-dra, apetrao any aminy ny fanahinany fatapana lalan-dra. Ty rangahy ty manao zay atapaka lalan-dra mihitsy, apetrao any aminy ny fanahinany amin'io rangahy io zay matapaka lalan-dra io. Inona ihany koa? Ny aretinao, le fanahinao ny amin'ny ozin-drazany, hoe zay mantsy ohatr'izao zay ohatr'izao dia ohatr'izao zay, apetrao any aminy. Ilazao kely ny akaikinao, apetrao any amin'ny Jesosy hoe any daholo ny fanahina rehetra, fanahinany amin'ny aretina, fanahinany amin'ny tosi-dra, fanahinany amin'ny aretim-bavony, inona ihany koa zay aretina rehetra mety misy ao aminao ao, apetrao any amin'ny daholo. Akinona any aminao ty Jesosy satria ianao nefa nitondra ny ty. Aleloia. Androany andao apetraka, aza mitondra an'le fanahina tsony. Indray manko tsika ane ohatran'le olona mandeha taxi be ihany. Zany re mandeha ny ampitalakana, ka zay na rehefa manao asy eny ambopeny dia miampitalakana. Tsy maintsy miampitalakana eo zany, niakatra be ny rano, fa zay miampitalakana foana. Aleloia. Isy raha matoa avany. Samba eraka aminareo, samba eraka aminareo. Lolo entana izy, fa mitaingina lakana zay, mbola eo ambony lohany ihany le entana. Ora mama fa manina raha apetraka iny, aloha etiko ihany niah. Ohatra zany le olona miaraka amin'ny Jesosy be fanahina, sakreko hatramin'ny farany ty. Hitanao Andriamanitra, rehefa nomena ny Jesosy, omeo azy ihany hoentiny. Teneno akaikinao, omeo azy ihany hoentiny hoe efa nitondra ny aretintsika tokoa, netiny satsy netiny. Fa ny aninona ianao mbola ajanonao ihany, hoentinao ihany. Teneno akaikinao fa maninona mbola hoentinao ihany aretiny io e. Omeo azy ihany io, hoentiny ihany io, apetrao any aminy ihany io. Ilazao ny akaikinao, apetrao any aminy ihany. Alefaso any amin'ny Jesosy ihany. Aza lefa ty aminay aty ahoana raha mba homena kely nareo e.
tanao tam'le covid reny age ohatra misy olona ratsiratsy olona ampiasainy devolo mihitsy etanjaray mora zaka ranga efa vo zao izy mbola mandeha mirenireny erany tanàna ihany ohatra mba te hizara hoe minareo mba homena kely ho partagentsika kely aloha ty zavatra ty zafady so ianao fa tsy nandairana io anao fa mbola io raha nandairana anao fa tsy tehtsony misara n'Andriamanitra misara ny tompo efa nentin'iza lay izy andana apetrao makany tena kaikinao apetrao am' Jesosy hoe fanahinareo rehetra ze mana amin'ny ara-bola rehetra androany andao atao ina androany alefa any amin'izy petraka any am' Jesosy ny fanahina rehetra amin'ny ara-bola ianao tsy ampy fon amin'ny varotra sy ny sisy io zako nge rehefa manam-panangatana dia ianao menatra ina mamenatra anao an'izany fa tsy tokony menatra ianao halleloja fa androany lasy io fanahina io andeha any am' Jesosy any io meko an' Jesosy rankany amin'ny fanahy koa lehilahy tsy manatsony zao lehilahy zao vehivavy tsy manatsony zao vehivavy zao halleloja ty farany taona ty zavatra lehibe ao ataon'Andriamanitra ao arinany ty volana septambra ty dia 3 volana sisa izy zavatra lehibe ao ataon'Andriamanitra amen halleloja saty zany ve amen arakaraky ny ao anatin'le mampangidiny fiainan'ny olona ianao mahita mamy ianao matsiaro ny tsirony hoe ohatra mahafinaritra izy zany a halleloja amen saty zany ve ozy le olo eo tanàna hoe ty paster manaonao foana ao anatin'ny crise be zao ndray izy vao manao trano mangina tsy aferany fa ny tompo saty zany fe halleloja sao mihitsy Andriamanitra ny tianao zavatra saty zany fe halleloja eritrereto vita le tranonao vita le tranonareo hitsao am'izay ianao amen am'le endriny tena tsara mihoatra lavitra n'olona le nieritreretinareo menakavy anaovana azy halleloja rehefa tonga anao dia mifalia am'izay hoe tena mahagaga Andriamanitra amin'ity farany taona ity zany ataon'ny tompo aza mieritreritra hoe amin'ny herintaona fa amin'ity farany taona ity zao ny zavatra nitranga nisy taratasiny karakaraika izay dia efa fantako izany hoe tsy mandeha ilay imprimante eo an-trano dia ozy aho mantsy an'ilay zanako hoe mbola tsy nikitianareo mihitsy ilay izy mbola tsy mandeha dia tsy mandeha ilay izy fa tokony amboarina dia mbola ho bataina indray zany io veo aho nefa misy taratasy tsy maintsy ataoko tsy maintsy fitaiko ilay izy ary maika ilay izy dia izy aho mantsy azy andrameny aloha e ianarana izy fa tsy mety ozy e tena tsisy hevitra ozy ilay zanako lahy ao ary hoay ataoko ny hevitra ampidiry le prise fa dia roatsika eto ny devoly mandeha ty zavatra ty za nefa tsy nandroaka devoly akory fa nampidiry le prise dia mipiako le izy alefaso am'izay fa mety hoay nandeha marina le izy ozy tsy ny nofinao ihany na ny hotafianao ihany fa zay rehetra teneninao ka tsisy fanahina dia manao zavatra Andriamanitra esoro fanahinao androany halleloja ozy ngaray ny enjana indray zany tsy zany enjana fa ny tompo zao a tsarovy fa misy hery any aminao any rehefa tsisy fanahinany aminao any dia misy hery any dia mepita le izy tonga amin'ny fahombiazana ianao dia tsy maintsy mahomby ianao zay halleloja alefaso any amin'izy any mifanahina alefa amen saty zany fe avelao entin'i Jesosy zany izy efa nilaza fa tsy tokony anatsika apetrao any aminy zany aloha entin'i Jesosy zay ngenina tonga azy ny antony teo ambony azy fijaliana fanahinany amin'ny aretina rehetra ny entiny daholo zany ny marary rehetra sitrana daholo halleloja efa nitondra ny aretintsika tokoa izy ary efa nampahatsaina izy ozy ny Koritianina efa nampahatsaina izy mba hampanakarenanao azonao ve sa efa napetraka any aminy zany ny fantranao
ianao izany tsy tokony olona mantra intsony. Ny fangiry frianao rehetra efa any amin'ny Jesosy daholo. Aza entina intsony io rahavavy a. Lazaonao akaikinao rahavavy a fa maninona mbola entinao ihany io e. Io raha tsy mety milaminanao io rahavavy a, alefasany aminy ihany io. Fa tsy eo ianao mbola hita eny. Normal ianao raha mbola be fanahina sy feno tahotra sy mikorotan-dava satria ianao no milaza mbola hita eny. Alefasany amin'ny Jesosy ihany ho hitany. Halleluja. Amen. Hainao ilay izy mifangatanareo izy. Fisaorana. Fisaorana. Halleluja. Fifonana. Manambara mifangatantsika tsy mila manatsony tsika. Aza asiana fanahina tsony. Androany zany no fanahina sy ny tahotra. Iapatrapatra hiala izy androany. Hiala izy androany. Zay manatositra hafahafa rehetrarehetra ka matahotaho. Niakatra indray ngambo zany. Hiala izy androany. Tsy miverina tsony. Tsy mila miakatra zany io ary tsy mila midiny zany koa. Ngamba midiny izany fa ohatrany hoe hafahafa. Tsy ohatran'le isan'andro. Satria rehefa miakatra isan'andro manko izy dia ohatry mipadenitenina. Fa tia indray ohatrany tsy haiko zany filaza azy. Azafady, efa lasa ny fanahinao. Hiala androany. Roa atsika io. Aza matahotra ianao. Tsy maintsy mandeha io androany. Ilazany akaikinao tsy maintsy mandeha io androany. Halleluja. Andeha sa tsy andeha? Fahafatorana amin'izao fotoana izao. Fahafatorana amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy lasa izy androany. Amen. Ianao tsy maintsy afany ianao androany. Ary ianao tsy maintsy afaka ianao androany. Mieritreritra ody miaraka amin'ny fanafana. Miaraka amin'ny fanafana. Halleluja. Amen. Magaga Andriamanitra. Sa tsy zany fe? Halleluja. Tanao Andriamanitra androany. Ary tsaro fa tsy maintsy afany ianao. Zao ny olona tena tsy manana fanahina dia ny olona tena matoky an'Andriamanitra. Hainao ilay Salamo 7:30. Andiny 5. Salamo 7:30 andiny 5. Ao anao sisa izy. Akino amin'ny Jehova ny ary matoky azy. Fa ataony akino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony. Amen. Ny olona tsy manana fanahina dia manankina, mametraka ny ataony rehetra amin'Andriamanitra, amin'ny Jesosy. Halleluja. Halleluja. Zao nge, zany na voan'ny Petera. Zao aloha toro-teniko farany teto raha tadidy ianao dia hoe izay misy mifanantompo, misy fafana. Amen. Tsy afaka manao an'io zavatra io ianao raha tsy ao ilay fanahin'Andriamanitra. Amen. Dia izao zavatra tiako ambara aminao androany hoe Petera ohatra any amin'ilay Matteo 4:20 amin'ny andininy 9:20. Matteo 4. Ary Petera ozy namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia saivo manantona anao aho eny ambony rano. Ary hoy izy manatono dia nidina inala tamin'ny samby kely Petera ka nandeha tambony rano. Anantona ny Jesosy. Andiny 30. Farana hitany rivotra izy. Dia nanina hony? Natahotra. Ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe Tompo, vonjeo aho. Averintsika kely le salamo. Le salamo amin'izay. Averintsika kely le salamo rahalahy. Io. Akino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Efa nandeha teny ambony rano. Ianao io koa andeha amin'izay tsy azo andehanana mihitsy ianao. Zanak'Israely nandeha tao amin'ny lalana tsy azo andehanana. Tao amin'ny elanelan-dranomasina. Mena, nandeha tao izy. Ohatran'ny ity couloir ity zany fa lehibe. Nandeha tao izy. Nga misy afaka mandeha amin'izany, fa izy afaka nandeha tamin'izany. Ny olona rehetra koa tsy afaka mandeha, fa ianao afaka mandeha ianao.
be dia be ny olona nyresaka hoe io zavatra nitranga aminao io a be dia be ny olona nandalo tamin'io fa maty daholo izay nandalo tamin'io ohatra retiny zany na hoe io zavatra andalovanao io a ny olona rehetra izay nandalo tamin'io zavatra io a potika daholo rava daholo fa zao ianao afaka mandeha amin'io ianao afaka mitsofoka amin'io ianao afaka mandalo amin'io zavatra io fa sady tsy potika ianao tsy rava ianao aza manahy fotsiny ianao atrino amin'ny Jehovah daholo ny ataonao rehetrarehetra halleloja tsy rava izy be dia be zay ny andrianao roviny ianao no ho faty tsy matin'izany ianao ka halleloja amen halleloja tsara ny tombo sokafany dokotera ny kibol'ilay vehivavy tany aminay efa nitantaraiko teto tsisy azo atao fa aloha akombona efa nisokatra dia natao ina indray nakombona fotsiny tsisy hevitra io meo azy zay tiany hohanina dia nyzairina indray natsoina amin'izay vavahana tsy azony olona lalovana io fa ny lalovan'ilay vehivavy sitrana izy miraikitra tanteraka amin'ny tsinainy ary tsisy hevitra tsony ny tsanonjanany izay tsy azo sarahana fa dia miraikitra eo zay moa zany zao mitona biriky dia mitona tany dia mitona zay azo taomina rehetrarehetra dia fa io vehivavy io amin'izao fotoana izao mitona n'izany rehetrarehetra izany tazana fotsiny aho hoe halleloja tsy azony olona nandanana fa azony nandanana tsy azony olona nidirana fa azony nidirana halleloja halleloja misy vehivavy koa any aminay any lo tanteraka ny tsanonjanany hainao zany lo zany tsoahana tao tsy niteraka tsony izy zany tena marina za pastera tokony mba miteraka ray farany ao vavaka tsika vavahana halleloja halleloja tanana ihany mipetraka dia misy fitahina misy fahombiazana misy fahagagana hitanao Andriamanitra halleloja teraka izy lahy kely dongadonga mafatifaty dia ozy ny olona ary zanak'izy ty zanak'io izy za mba mampiresaka eo rangafatsy za mandainga velona eo ranga mba mpivavaka ianareo zanak'io izy ka totika ampinonoko mihitsy izy torakasale manomboka izao torakasale ny devolo manomboka izao tena tsy azo ianarana ianao lalana tsy azo nizanizany lalovana fa ianao afaka mandalo an'ilay izy tenenekakinao lalana tsy azo nizanizany lalovana fa ianao afaka mandalo an'izany amen nandalovanao fotsiny ilay izy amen hitanao Andriamanitra anova be ny tantaram-piainanao Andriamanitra androany ho alefatsika nytahotra androany io fanahiny io alefatsika io androany io fampiororana io alefatsika io androany fa nampiorona nge Daniel vangana rotsazy zany alefasy zay alefanareo izy halleloja filao avy za mbola hivavaka amen ianao ko ve mbola hivavaka mbola androsan'Andriamanitra mandeha mifampitahorana visainao igny ka mbola hitsoro ihany sanatria ve eto misy olona tamy avy mitondra basy tika natao amin'ny akavia daholy zay mbola anaraka an' Jesosy zany ny ambiny zay tsy anaraka an' Jesosy mivadika atao amin'ny akavanana fa zay manaraka an' Jesosy dia ho tifirina avokoa ka ho faty androany isa reny hipetraka ao amin'ny akavia aloha maty-rapetso pastera toko izay androany zafady fa hain'Andriamanitra ny tsy mampipoaka an'iny samitsy tany avany le olona nitondra taratasy afaka 24 heures tsy maintsy miala atao amin'ity trano ity ianao zao
io tany io tamin'ny mpanjakana zay efa mipetrahany io vavy efa ela fa nisy nanotikodina to de jereko a tena avany amin'ny lycée tokoa le izy to ty do vavakytsika ao nasandra tombo hitanao ty taratasy ty 24 heures ny lera omeny fotoana omeny endrasana tapitra ny 24 tsisy olona tonga efa ho fito taona lasa zay tapitra ny 24 heures ina zany eo kaikinao e tsy hain'ny olona ny tanana fa hainao andehanana fampanao inona dao zany fampiororona avelo ampiororo azy ampiororo fianao tsy tokony ororo am'izay entiny asa miororo am'izany ianao asa manany am'izany ianao haka tsy atahatra ny am'izany ianao hainao fanjakana iorenanao fanjakana tsy azo hozongozona tsy azo ampiororona androany ty ampahery anao naoatrinona ny fiakara vidim-pianina asa miorohoro asa matahotra halleloja amen amen hitanao Andriamanitra tonanao amin'ny fandresena mihitsy izy androany aza manany amin'izany fantatsika dia miaraka amintsika Andriamanitra mba tsika ny tombo halleloja amen Andriamanitra tsy tia lalan'izany fa mifantany ianao ary Jesosy tsy nanan'olana tamin'ny devoly zany hoe ahoana re fandroana an'ity ataoko ahoana re ty tsy teny indray mandeha dia tsy maintsy mandeha androany koa tsy maintsy mandeha io tsy maintsy mandeha io risika indray hoa edro mihitsy mbola te hilolohan'le izy fa anaty lakana mbola faona raneny tsy mitantara zavatra tsy misy aminao mihitsy fa zavatra nisy zany mandeha lakana zay mbola lolavany indray le izy dia mbeako zany faonao fa inona tsy apetraka aloha etoko ny aho sisiko eto dia tsy sahirana antsony rehefa miala eto karaha mionganany iny zao amin'izao dia ahoana mifandehana aza mitendiny foana ery le kely reto fahanao azy zanyko akove mo fanteny azy hoe apetrao tsy niety izy dia misy pino ohatr' zany mihitsy oa androany alefatsika io andeha io sa tsy andeha io androany misy miala eto androany zatra teneno akaikinao misy miala eto androany hoe alleloja sa tsy zany ve rehefa mandeha taxi be dia misy are zany sa tsy marina zany fe are tokony alan'ny devolony fantrany zao mandalo am'le are manaraka dia fa ilazao misy miala izy andray miala tonoany zay tokony hiala ny fanahina ny tahotra iza ihany koa misy are maromaro raha miala ny nalakely ianao mandeha centreze firy nisan'ny are anontaniako kaikinao firy nisan'ny are hoe raha miala ny nalakely kaikiny paindoso moa sa iny kaikiny imprimerie nationale eo ny are centreze zako mba mahita ihany so dia verina fa tsy mahita miala dia eo anosy misy miala sa tsisy miala eo anosy dia eo amin'ny 3 frères misy miala sa tsisy miala eo amin'ny 3 frères eo aloloha andray misy are eo tsy haiko tsony ary aloloha ary impiry miala zany ho afaka ianao androandry tonga ny are tokony alany devoly amin'izay mila mihitsana izy teneno akaikinao mila mihitsana izy androany hoe mila mihitsana izy androandry mila mifaky izy androandry mila mandeha izy androany tsy mila mitsanina amen ary io fanantahotra anao io tsy azo ny ampiorona ntsony ianao manomboka izao fe ianao dia mila miato amin'ity trano ty fa ty dia anay ty zafady izy ny laza azy fa anao anazy io any Jesosy ianao any Jesosy ianao zay rehetra nananao any Jesosy ihany koa halleloja amen sa tsy zany fe ny tokony ataonao dia tsotra ihany amaranako ny ten'Andriamanitra dia hivavaka tsika roatsika ny devoly androany tsy manaiky tsika raha tsy lasy io
matitoko fahenandihy fatelo amby telopolo dia akomboko ty baiboly ty dia anomboka androka ny devoly isika matitoko fahenandihy fatelo amby telopolo fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinany dia hanampo anareo zany rehetra izany engany ka anisan'le olona rehefa tonga ny alahady tsy hainy ampijerena baolina tsony ny ahitananao nany amin'ny adina kola tandremo aso dia hoe manao an'le miditra amin'ny enina dia lasa dia tsy hita tsony mandringa mandra-parivany azy dia mahafinaritra mihitsy aloha ny anay paster Adolphe fa dia nasiny an'ity fidirana indimy ity mba ilaminana azafady tsy ilaminanao mihitsiny fa hampandrosanao ny tanjony io zavatra io halleloja tokony raha tena ao anatinao ny etaeta olona mpikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra katsao aloha maninona moa rany amin'izao koa ny asiana miditra amin'ny enina dia miditra amin'ny valo dia miditra amin'ny sivy dia ito ny karama ho azonao hoe ohatrinny zasy tena samylaza aminao hoe raha mbola io tenin'Andriamanitra tokana isan-kerinandro io ny azonao dia ho sozanina ra-panahy ianao tonga avy ianao amin'ny enina amen tsisy amen ve zany amin'ny enina amin'ny valo amin'ny folo amin'ny roa ambin'ny folo amin'ny roa ihany keo maninona moa raha tonga dia atao fivadikanina mihitsy ny alahady nofo angeny tsy manan-kery fa fanamangeta ety fa rehefa tena tsy manan-kery nofonao amin'ny roa ambin'ny folo aloha mivoaka kely mankato ambadikato halleloja mba mihinana dia verina aingana halleloja fa misy zara ariko mahay mandamina mihitsy paster zay mahafinaritra anazy ny ampandrosanao mihitsy ny tanjony io halleloja afakeny ten'Andriamanitra enonao amin'ny enina dia hafa ny amin'ny valo dia mety hoe misy miverina kely eo fa na izany aza mety hafa koa ny fitondran'Andriamanitra amin'le miditra amin'ny enina nohony amin'le miditra amin'ny folo sa tsy zany fe lohan'ny zay tokoa mba miovaova araiky le miovaova ny sara hafa ny tenany hira fiderana amin'ny enina hafa ny amin'ny folo hafa ny amin'ny valo hafa ny amin'ny roa ambin'ny folo halleloja io iamatsy aminao hoe tonga avy ianao fa any amin'izao tsika raha mpiasa zao na ohatra na hampiasa mpanjakany tsika mamita adiny valo tsika rehefa miasa miditra amin'ny valo tsy mirava raha tsy dia mirava amin'ny roa ambin'ny folo miditra indray dia avy eo adiny valo ny vitatsika fa raha miditra amin'ny enina ka hatramin'ny firy ka hatramin'ny efatra ohatra ny efa adiny valo mihoatra kely fotsiny zany ny ara-nofo ary tsy maintsy ataontsika izany isan'andro ary tsy mitaritana mepaka amin'izany tsika fa nga rehefa ara-nofo dia miazakazaka tsika fa rehefa ara-panahy dia ahoantsika andaontsika tena hiazakazaka amin'izay ny tokony ataonao dia hikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay atsaka ny tana ilay hikatsaka amin'izay hikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao amen engany ka reo tana be dehibe reo zany hita amin'izay reo rehefa amin'ny enina maraina araka le reo tsy ho tara Jesosy io fa tsy efa zava-dehibe aloha ny fatongavako faoko tonga ianao vavaka arytsika zao roatsika amin'ny fanantahotra rehetrarehetra sy ny fanahina sy ny fanany orooro andeha io sa tsy andeha androany andeha sa tsy andeha zay manahy rehetra androany tsy maintsy miala io devoly io zay matahotra rehetra tsy maintsy miala io ary niza nampiororanao hatramin'izay roatsika io mety matahotra ianao mety manahy ianao mety miorooro ianao noho ny aretina mety misy ao aminao ny vokatry ny tenin'ny dokotera vokatry ny filazan'ny tompotrano nambarany jirama sy ny sisa aza matahotra misy olona tena zany mihitsy ohatran'le zobaviko zao le tranona regny vesorony jirama hony le kontera fa le tranonareo tsy nalohan'le mpanofa tranonareo teo aloha teo ny vidin-jiro efa 5 millions aiza ho nga tsy nalohan'le izy tsy nalohany totoa jereko koa le facture tsy alohan'izany io afa aloha novako azy netiko tany amin'ny jiramala izy ho alohako tio fa nareo ny hoe anapaka analan'ny konterana izany ko tika tsy maintsy aloha dia le zareo miara-monina amin'le olona dia matahotra hiteny amin'le olona fa nefa izy zareo mana numéro téléphone an'le olona nanofatrany tao dia ty le téléphone numéro any atsoko azy natsoka mila alohanao le izy
na alohanao zany ny ofatranoko satria anao zany tsinona tsy otsony dia tsisy anofo io satria tsisy jiro tapahany jiramaso any jiro diny total ianao samy mandoha azy averinao io ampatsorana ny tenako azy naveriny ka za matahotra tafaverina ny jirony izay tapaka jiro rehetra zany amen tsy zany nihinana an'le izy fa izy nampiasa azy tao androany zany esoriny tahotra fanahina ny orooro teny rehetra eninao any ambadika any raha izao mifandeha dia ohatr'izao tsika tsy ny valiny ivavaka tsika dia tenena amin'i Jesosy androany hoe tompo tsy atahotra tsony tsy anahy tsy orooro fa za androany dia andresiny tahotra andresiny orooro androany dia roatsika ny devoly eo ambadik'izay ivoaka izy zany eo ambadik'izany ivavaka tsika raha eo misotranao zahay mankasitraka indrindra fa tena tianay ianao Jesosy androany zay tompo dia misotranao ianao ny anaisotra ny tahotra ny orooro rehetra ao anatin'ity fiangonana ity androany Jesosy malala tiako indrindro Andriamanitra ianao ny efa napirisika anay hoe akilo apetrao dia zay anankina ny fanahinay anankina ny tahotra eo anatrehanao zay ka androany zay ny fantatray dia zao hoe tsy lehilahy matahotra tsy vehivavy matahotra tsy talora be fanahina tsy be orooro tompo malalo fa androany dia roanay zany rehetrarehetra zany mila mandeha zany androany mila mandeha zany androany mila mialy zany androany fantako dia miaraka aminay ianao Jesosy momba anay ianao eto mifanatrehanao androany eto mifatsaranao androany tompo malalo atao mifantoka ny olona atao fitena vonona ndray fanafana avy aminao izy tsy avaty amiko fa avany aminao Jesosy malalo anafaka azy ianao androany amonjy azy ianao androany anafaka azy ianao androany amonjy azy ianao androany Jesosy misy fanafana tonga eto androany misy fanafana tonga eto androany afahana izy androany afahana izy androany androany devoly androany dia menay lalana tsy maintsy mandeha izy androany tsy maintsy mivoaka miala daholo amin'izay androany tsy maintsy mandeha daholo amin'izay androany tsy maintsy mandeha daholo amin'izay androany miasa maisina fa valy efaresy tsy maintsy miala androany tsy maintsy miala androany ny devoly roay amin'izay avay amin'izay le mampatahotra anao ianao amin'ny alina fatorany fanany tahotra mandeha androany roay fanany tahotra roay amin'izay ianao le tsy samy petra-jery io tsy samy matory rery mila namana lava roay androany amin'izay avay iala ongody fa mandeha io ianao le matahotra manany amin'ny tsenanao ohatrany hoe mety tsy mandeha zany ny tsenanao dia matahotra manahy ianao tsy tokony atahotra ianao ary tsy tokony anahy roay androany avay aseho mitsy hoe tsy mila tahotra ianao tsy mila fanahina ianao tsy mila orooro ianao roay amin'izay avay miala miaraka amin'izay mandeha daholo fanantahotra fanany orory mandeha daholo tsy mahazo mitranonao aminy ny aretina mpitondra tahotra mpitondra orooro mampanahy azy mpitondra fanahina mpitondra orooro amin'ny tenany zany mampiofotrofotra azy miala androany tsy maintsy mandeha tsy maintsy miala tsy maintsy mivoaka 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 tsy maintsy miala mandeha androany mandeha daholo haingana efa resy zalatao milatao fantako resy fantako miala fantako mandeha fantako resy fantako mandeha androany amin'ny anaran'i Jesosy lasa daholo haingana roay ny tahotra ry havanao roay amin'izay fanahinao io tahotranao io ororonao io roay amin'izay roay amin'ny anaran'i Jesosy roay amin'ny anaran'i Jesosy
azajanona 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 roay am'izay roay am'izay aingana mandeha aingana mandeha aingana mandeha aingana mandeha amin'ny anaran'i Jesosy fanantahotra fanahina miala androany aingana mampanahazo noho ny aretina aingana mandeha androany mampatahotra azy noho ny vokatry ny aretina misy ao aminy miala androany miala tao zany toy izy mifandroanao azy asa hoy mihitsy hoe manohatra ny devolony tahotra ianao amin'izao fotoana izao asa hoy mihitsy hoe manohatra ny devolony fanahina sy ny orory ianao amin'izao fotoana izao nahoana ianao ny ampitahoriny nahoana ianao ny ampiorony devoly tsy natao ampiorony ianao na ampampijaliny izany roay izy roay androany roay androany roay androany roay amin'ny anaran'i Jesosy roay amin'ny anaran'i Jesosy roay amin'ny anaran'i Jesosy aingana mandeha aingana miala aingana miongotra foa daholo foa daholo foa daholo na rehetrarehetra ry devoly miara mandeha daholo aingana mandeha daholo mifanantahotra aloha mandeha voalohany ny fampiorona rehetra miala daholo tsy azonareo ampiorona zany izy tsy azonareo entina amin'ny fanahiny zany tsony izy amin'ny anaran'i Jesosy mandeha androany mialazo zao kehitriny izao mialazo zao kehitriny izao mivoazo zao kehitriny izao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mandeha roany androany angina vetivety tsika ianao marary tsy haiko hoe inona ny aretinao dia androany matokifa andeha io aretina io rehefa manomboka tonga ao anatinao amin'izay le hoe tsy matahotra an'io aretina io tsony ianao dia resy izy androany roantsika zany le aretina izay mitondra tahotra ao anatinao tsy tonga ho azy ao anatinao ny tahotra araka ny fampianaran'ny pasteur Adolphe hoe ohatrany hoe mametraka zavatra mitombona be zany ny devoly izy izay ny fampianarany dia inona ny zavatra mitranga io aretina io ohatrany hoe mitombona be le tahotra tonga ao anatinao satria zao le aretina zao ny tenen'ny dokotera zao ny mamparary dia tonga le tahotra na le orooro na le fanahina no izao na izao dia androany zay marary rehetra na inona ka aretina fantatra hoe niteraka fahafatesana na faharavana na fahampitehana fananana sy ny sisy zany dia matoki androany fanafaka anao Jesosy aza menatra androany ateo mifaritra marary anao ny tananao ary tsy androaka ny aretina korytsika fa androaka n'le fanantahotra tsika hoe ny aretina mitondra tahotra dia miala androany dia tsy maintsy andeha io zany androany mazava ho azy satria resy le tahotra dia resy ho azy lay aretina teneno le aretina amin'izao fotoana izao dia teneno miaraka amin'izay ny fanantahotra vokatry ny aretina zao dia mandeha androandry teneno amin'izay ianao mahalala an'le aretinao fa za tsy mahafantatra an'le izy teneno aloha teneno amin'izay ary na ozona aretina avany amin'ny razambe anao koa io dia tsarovy fa miampita io raha tsy tapahanao io ozona io ka io ozona aretina io tapaho androany didio androany andeha io tsy maintsy mandeha io tsy maintsy miala io ry aretina aingana nareo mampitahotra azy ao nareo mampiororo azy ao mandehana amin'izay miala tao le fanantahotra vokatry ny aretina fanahina vokatry ny aretina aingana amin'izay lasa amin'izay mandehana mivoafa tsy sevitra azo zanonanao mandehana mivoa amin'ny anaran'i Jesosy matoa apetrany eo ny tanany dia mandray fanafahana izy androany aingana fanantahotra vokatry ny fisin'io aretina io miala androandry aingana mandehana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mandehana miala amin'ny anaran'i Jesosy mivoanareo amin'izao fotoana izao velao andeha izy aingana voa velao andeha izy
Aingana fa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mandeha, tsy maintsy miongotra, tsy maintsy mivoaka. Las. Mandeha androany. Mandeha androany. Mandeha androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Afandry isy androany. Angina isika. Ianao zay mahatsiaro hoe ny mamanao na ny dadanao dia matin'izao aretin'izao na zao aretin'izao. Dia tsampanao koa fa mitranga na ao amin'ny tenanao mihitsy io amin'izao fotoan'izao. Na koa tsy haiko amin'ny ravavinao na takizany dia lasa misy fanahina kely ao anatinao hoe sombatratran'izany koa ohatr'izao na ohatr'izany. Asaiko ianao mba hitsangana eo amin'ny toerana misy ianao amin'izao fotoan'izao. Ohatra zany hoe diabety, ohatra zany hoe tositra, ohatra krokera ho ny filazantsika azy. Mitsangana eo amin'ny toerana anao fa hivavaka anao amin'ity androany ity. Hanafaka anao Jesosy. Aza matahotra. Tsy ampitsanganareo ty aloha fa eo amin'ny toerana misy anareo ihany. Isy fanafana androany. Ary raha mbola tanora ianao dia tsaroa fa manakorotana anao io ary mety miteraka tsy fahazahoan-jaza mihitsy. Dia androany hanafaka anao Jesosy. Tany aminay manko sao nisy vehivavy tanora na naterany ary tsy fantany intsony fa tsy maintsy nididina izy. Dia izany teny azy hoe raha hivavahany ianao dia afaka niovy ianao. Avy eo izy nanananaka 3 taorianan'iny tsy ohatr'izay intsony fitsangan'ilay izy nanao fagagana ngeza be Andriamanitra. Androany zany dia hivavaka anao matoki fa eto Jesosy amin'izao fotoan'izao. Eto izy. Isy hery tongany aminao any androany. Dia ndray fanafany ianao androany. Tompo amindra fo amin'reto olona reto ianao. Hanafaka an'ireto olona izay mijoro reto ianao androany. Io ozina aretinao amin'io izay mampitahotra azy, tondra azy amin'ny fanahina io androany dia mandidy anareo ary dia voalohany fanahina ny tahotra, ny ororo rehetrarehetra. Aingana voatao aminy amin'izay. Na inona endriny, na inona fisehony, na toy inona fitsangany dia mivoa amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy ato. Mivoa amin'izao fotoan'izao. Aingana lasa miala ao amin'ny tenany ao. Miala tao. Miala taholitra. Mivoa fantatro. Mivoaka aingana miaraka amin'izany teniko izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoa amin'izay. Mandehana izao ankehitriny izao. Voa aingana amin'izay. Miara mandeha taholitra. Miara miala amin'reto olona rehetrarehetra reto. Aingana miala taholitra. Mivoa taholitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa amin'izay. Mivoa malaky. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana. Mivoa. Miala tao. Miala ao amin'ny tenany ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy anareo lasanareo le ratsy. Te volom-pitondra aretina. Tondra ororo. Aingana. Tapahako ny herin'ny oziny. Tsy manan-kery. Tsy manam-pahefana. Tapahako izany androany. Aingana tsy sefitsy. Na aiza toerana misy anareo na aiza resinareo. Miala ao amin'ny vatany ao. Miala tao. Te volom-pandrava. Mpanimby, mpamody, mpamon'olona. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Aingana. Mivoa amin'ny anaran'i Jesosy. Afandry isy androany. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Afandry isy androany. Raisy ny fanafana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko ny fanafana androany. Afaka izy. Tononoko ny fanafana androany. Tsy miverina amin'ny intsony ny aretina. Akatoko ny varavarana izay mivoany tefolo tao aminy. Tsy azony tefolo iverenana intsony. Tahiny izy, mpandresy izy. Sitrany izy Jesosy. Tsy tsangana aretina intsony ny tenany. Ary tsy andairana aretina intsony ny tenany. Fantako te olona miavaka izy. Olona voatahy izy. Misaotra Tompo. Amen. Mazao ny toeranareo. Atsangano tanana izay nandrapa fanasitranana. Atsangano tanana izay nandray fanasitranana. Dia raina ny Tompo. Ampitiny tanareo. Zao ary hivavaka ako androany. Ho anao izay manany amin'izao fiainana izao. Be dia be ny zavatra mampanahintsika amin'izao fiainana izao. Akoatra ny aretina izay mivavahantsika teo. Dia hivavaka anao androany. Ianao izay manana fanahina ara-bola rehetra. Arakasa rehetrarehetra. Ataovy amin'ny fonao ny tananao amin'izao fotoan'izao.
Inona ny olanao amin'izao fotoana izao? Vola. Tena tsy fahitam-bola, tsy mandeha izay atao rehetra, tsena mety tsy mandeha, tsy hitantsony ny tombony, tsy hitantsony ny maso-karena, tena tsy hitanao tsony. Ianao mety hoe nikatona ny orinasa izay niasanao, ohatry ny hoe voaroka tamin'ny asany misy anao ianao, matokia androany. Na mety hoe tsy tiany lehibe koa ianao dia mikorotana hatramin'ny ara-bola ao anatin'izany rehetrarehetra izany, tiany lehibe afindry hetsin-dray ianao dia alefa makary dia ataony amin'izay tiavana anazy. Dia androany, roantsika izany devoly izany androany. Hitanao Andriamanitra. Aza matahotra tsony. Aza matahotra tsony. Miaraka amintsika Andriamanitra. Tompo amindra fo amin'reto olon-reto ihany koa ianao. Hitanao izao olana izao. Androany Jesosy dia hivavaka ho azy ambandray fanafana izy. Andray fanafana izy amin'izao fotoana izao. Ny olona izay manana olana momba ny sainany amin'ny ara-bola rehetra ka manakorotana ny fony izany. Ny sainy ny fanahany. Voakorotana hatramin'ny fampony aza dia mikorotana mihitsy. Androany, roako ny devoly androany. Roako ny devoly androany. Ny devoly mpanakorotana ny ara-bolany rehetra aingana mandeha. Ny fanafalilokiliana ao anatin'izany mandehana daholo aingana lasa voaka amin'izay mandehana mandehana ho ia aingana voatao miala tao matahotra izy miala ny fanantahotra noho ny ataonareo devoly aingana mandeha mivoa androany shalom aminy tsisy hevitra resinareo androany ny tsy fananana asa rehetra resy androany mandeha amin'ny anaran'i Jesosy mivoa amin'ny anaran'i Jesosy aingana ny fanafanilikiliana ka mahatonga na vola aza dia tsy tamanao amin'ny tokantranony tsy tamanao am-pelantanany miala daholo miaraka mandeha daholo fanafanilikiliana ny amin'izany lasa mandehana amin'ny anaran'i Jesosy lasa daholo amin'izay tsy azonareo janonana izy ry devoly ina ataonareo ao voa amin'izay mandehana amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anareo azy mandidy anareo azy amin'ny anaran'i Jesosy miala tao ny anaran'i Jesosy miala tao voakaingana voa tamin'izay voakaingana miala tamin'izay mivoa amin'ny anaran'i Jesosy voaka ny fantatra resin'ny devoly androany tsy mahazo mamatotra azy ny olana ara-bola rehetra tsy mahazo mamatotra azy intsony olona nasa daholo reto leto manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy didiko ny fanaratsy tondra tahotra momba ny fiainana fanahina momba ny fiainana arak'ilay nytenen'i Jesosy teo roako androany siala daholo aingana mandeha miala tao amin'ny anaran'i Jesosy miala tao amin'ny anaran'i Jesosy miala tao amin'ny anaran'i Jesosy voa tao miala androany ny asa maizina rehetra dia resy afahany izy androany amin'ny anaran'i Jesosy tsy azonareo fatorana tsony izy tsy azonareo fatorana tsony ny tsenany mandeha ny tsenany manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy mandray ny fidiram-bolany mandeha tsara amin'ny anaran'i Jesosy velona izy mahavelona azy ny asany manana ambiampy izy manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy matsangana trano reto olo reto manomboka izao mahazay-riny fony izy amin'ny anaran'i Jesosy tononoko ny famarinana izany tompo tsy zany manao izany fa ianao manamarina ny tenin'ny mpanomponao ianao aoka hisaotra an'Andriamanitra ianao aoka hisaotra an'Andriamanitra ianao misaora ny tompo aoka tena hisaotra an'Andriamanitra aoka hiravoravo amin'ny tompo ianao amin'izao fotoana izao aoka tena hisaotra an'Andriamanitra misaora an'Andriamanitra misaora an'Andriamanitra misaora an'Andriamanitra misaora an'Andriamanitra aoka tena hisaotra ny tompo ianao aoka tena hisaotra ny tompo ianao misy lalana efa nisokafan'Andriamanitra misy fanasitranana efa nataon'Andriamanitra aminao halleloja misaotra anao izay tompo araka ny teninao hoe asa manana amin'inona na amin'inona fa aoka ny vavaka ataonareo aoka ny fangatahana nataonay tompo entinay amin'ny fisaorana ka dia misaotra anao zay tompo misaotra anao zay misaotra fa tsara indrindra ianao misaora sady misaora an'Andriamanitra sady fa efa misy fandresena efa misy vahaolana efa misy fakagana misaora an'Andriamanitra araka ny teneniko taona ten'Andriamanitra hoe
ty farany taony ty telo volana farany ty anao zava-dehibe mihitsy Andriamanitra zay mbola tsy hitanao mihitsy zay mbola tsy nataon'Andriamanitra misaotra azy fotsiny ianao halleloja misaotra tompo misaotra mankasitraka anao zay misaotra be dehibe misaotra ny amin'ny ataonao rehetra sy zay mbola ho ataonao tsy hainay tsy misaotra tompo ary eo anatin'izany manao fifonana tompo fona aminao tompo aoka rehefa tonga eo aminy zany tsy misy ataonao rery afa-tsy anao rery ihany so izy irereny amin'ny tenany ratsy be zany eo anaty anao fa noho izany indrindra tompo raha irere izy dia mifona aminao sady aoka ianao no reary ihany fa ianao le Andriamanitra navonjy azy ianao le Andriamanitra nita azy misaotra Jesosy halleloja misaotra tompo halleloja amen hitehaka mafitsika voninahitr'Andriamanitra dia androso amin'ny mpanompon'Andriamanitra tovy mafy ihany azajanona Alleluia. Dia misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra isika ny amin'izay fitondrany antsika teto izay andro ray lehibe ho anao ny andro androany mifankasitrantsika ny tompo efa ntekitsika teo andao mbola hiteka mafimafy kokoa mbola ataovy ihany niteka mafimafy kokoa alleluia mena tompo ny voninahitra amen na ho faranantsika ny fitoam-pivavahana zay tondranin'Andriamanitra antsika androany teto ndao hivavaka misaotra ny tompo isika Andriamanitra misaotra sy mankasitraka anao zahay ary mame voninahitra anao fa vita somatsara ny fitoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity fitoam-pivavahana zay nanomana anay ho amin'ny fanafahana ary amin'izao telo volana farany melohany amarana ny taona izao dia tena andray zavatra lehibe tokoa zahay avy aminao ataonao satria tsy misy tsy anao atao misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen dia tsy mbola mivoaka aloha tsika andao tsika anao fanomezana ho an'ny patery lalaina rafa eny dia veko izy satandia maty izy zao